Miaraba topoko lasy topoko vavy amin'izao ariny zoma izao ary mankasitraka atsika rehetra manjoy hatrany fandarana eto amin'ny Madagasikara télévision amin'ity arina ity tafiditra indray atao anatin'ny fandarana resabe sika amin'izao ariny fa 3 ny volana May 2024 izao dia tsy hay ny tsy amin'ny mpimaso fiarabana manokana ny namana rehetra eo sehatra ny asa gazety noho ny andro androny ihany koa izay tsy adinona fa andro natokana izao tontolo izao sy ny arantany ho fanomezana hasana manokana izany asa gazety izany sy ny mpanao gazety dia iresaka amin'ny vahintsika amin'ity arina ity toetra raha-pirenena raha-politika fomba fijery samihafa izay tsikaritra miroborobo tatoato arakaraka ny anatona n'ilay datim-pifidianana vahintsika amin'izao alina izao ny fofona iray antsoina hoe FFMA na fiombonan'ny fokon'olona mandray andraikitra ahitana karazana fikambanana maromaro ao anatin'izany dia misolo teny eto mpahafantarina antsika avy hatrany Andriamatoa Narfidy Radisson izay avy amin'ny antsoina hoe zanak'fokon'olona Andriamatoa Rakotorova Rabetsaralita na lita araka ny fahafantarana rehetra azy ao amin'ny fikambanana RNDC miaro ny zolo mpanjifa ary Andriamatoa Rafamizantsoa Jean Irina avy amin'ny afary malagasy miaraba anareo telo amin'ny rahalahy tonga soma tsara ary misaotra anareo amin'ny ny antso amin'izao aliny zoma zao voalohany indrindra miaraba anareo ato amin'ny matv ary miarahaba koa ny mpanaraka ny fandarana ny antokatrano any lazainao tao moa fa hoe ny toetra ara-pirenena no resantsika eo mbola be no lazaintsika amin'izany toetra ara-pirenena zany fa omeko ny namana aloha ny fitenenana ya miaraban'ny matv ary misaotra amin'ny fampitramonina ao anatin'izao raha mafampany zao dia miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra misaotra ny fandraisanareo monsieur fa dia miaraba ny rehetra miaraba ny mpanarabavao izao fandarana izao ary miaraba ny mpanao gazety rehetra satria zany andronareo androany dia velavelona ary iozany amin'ny tokony izy nge ny asa fanaovana gazety eto amin'ny ivon'ny firenentsika sotra indrindranao tatoato tao anatin'ny herinandro vitsivitsy arakaraka ny nampanatona n'ilay daty nametrahana ny fifidiana izay lazaina fa vahaolana amin'izao krizy eto amin'ny firenena izao dia tsikaritra fantombo ny vovolana mipoitra etsy vovolana mipoitra iro fikambanana fiarahamonimpirenena sehatra fanaokevitra hatramin'ny tahalana atao hoe sehatra ifanakalozakevitra tsotra samy mamoaka fikevitra daholo zao manatevina an'izay ianareo zao izy indray ty fiombona fokon'olona mandray andraikitra ty tsara ihany angamba aloha ilay karapanondro ho an'izay sehatra zay ho an'izay vovonan'izay amafisina ny fampahafantarana azy ho an'ny mpijery atsika eny tompoko ny fiombona fokon'olona mandray andraikitra dia plateforme araka ny voalazana teo zay misy fikambanana société civile maromaro ary indrindrandrindra olo-pokotany manerana ny fokotany rehetra manerana ny Madagasikara maro izy ireo mety tsy misy dolo angamba ny hoe tompona andraikitra isa-pokotany fa betsaka amin'ny fokotany zany efa mpikambanao izy io ny raha ny FFM manokana dia mitsangana tamin'ny volana janoary ny ty taona ity ny atomboa moa zany dia ny fikambanany zanabokon'olona fa rehefa nihitatra le izy lasa vovonana dia zay natonga an'le anarana novaina hoe fiombona fokon'olona mandray andraikitra ina moa ny anton'izay satria izay moa hoe misy ianao hoe betsaka ny plateforme mitsangana etseroa everinay fa zava-dehibe loatra ny tondrana ny sosikevitra avy amin'ny tena vahoaka tena vahoaka satria hatramin'izao angamba mbola tsy nisy ny ara-politika mivohy ny tena hoe fanamafisana ny rafitra ifotony fanamafisana ny rafitra ifotony izay takinay avy hatrany satria zay ihany no iverinay fa mahavaha ny olona eto anivon'ny firenena apetraka amin'ny laoniny zany ny rafitra mety eto amintsika raha ohatra ka azo lazaina fa mitsongoloka le izy hatramin'izay ohatrany komina izy io araka ny voalazan'ny lianabavy zay hoe lasa le pointure mipetraka amin'ny tany dia mitsomadika foana tsy stable mihitsy fa tokony apetraka amin'ny laony zany io pyramide io dia ny base no atao ambany amafisina amin'ny base zay le hoe fanorenana dia zay no gamba ambangovangy no hoe sosoka ny fotokevitra ijoroanay fa ny tena hoe zava-dehibe zany hoe narosinay ho vahaolana
ho an'ny vahoaka malagasy rehetra dia ilay sorodalana lazaina hoe sorodala-panavotana sy fanorenana sorodala-panavotana sy fanorenana lalindalana izay sorodalana sy fomba na hevitra hoentinareo ametrahana fanavaozana sy fanarenana ny rafitra izay fa mitodika aminareo rahalahy raha hita moa zany fahafantarana anao avy eo amin'ny RNDC zombom-panjifa ny avy eo amin'ny afary izay sehatra roa fa samy nanana ny naizy azy sy nanana ny hetsika nataony teo anivony fiainam-bahoaka sy ny sosialy zany inona ny famenoiny amin'izay fomba fijery entina hoe raha vao rafitra eto amin'ny firenena netiny zanapokon'olona zay inona ny mampifameno an'izay atao hoe andraikitra sy asa efa netsoroanareo avy zay inona no ifandraisany zanapokon'olona sy ny fiarovana ny zoan'ny mpanjifa fatatsika fa tsy misy mahafantatra ny fiainan'ny mpanjifa raha tsy ao anatin'ny fiainany mpiaramonina ao anatin'ny fokon'olona zay zany hoe tena mahafantatra ny fiainan'ny mpanjifa alohany na izay fikambanana azy alohany hafantatra an'izany hoe misy olona sahirana na izao zavatra metraika amin'ny mpiaramonina dia ny fokon'olona mpiaramonina anatina fokotany mahafantatra voalohany hoe inona mihinana eo amin'ny resaka fanjifana ka izay natonga anay rehefa nifanatona ny fampiresaka dia hoe ahoana ry zalahy ty zavatra ty fa to manao programma miainga avy any tampony daholo ny olona rehetrarehetra fa ny fiainam-bahoaka tsy voaeritreritra mihitsy ary tsisy tsy mpanjifa na iray azy ozy ny teny pahay zay hoe nous sommes tous des consommateurs na iza na ianao itsika rehetra na zay manaraka zao fandarao dia mpanjifa daolotsika ka rehefa nifanatona zany mpitarika fikambanana zanapokon'olona sy ny hafarin'ny resaka zon'olombelona dia hoe ndor zalahy ametraka vovona anankiray ifandinena sy fampiresana ary voizana an'io hevitra io ka andraisana anjara koa amina action aza tahaka lefa fanaontsika teo mpiaramonina hoe rehefa misy zavatra tsy mety dia maneho hevitra na manao action mihitsy aza ka raisina ohatra zany miresaka fanjifana ngamba raha teo hoe nampalaza ny mpiarana zao ny mpanjifa dia fijerena zavatra lany daty ny tantely ny sarandalana ny zavatra ohatr'izany ho resantsika ireo fa inona natao hoe le rafitra hoe novana mihitsy raisiko ohatra hoe tsy asa kory tokony ho atao betsaka ny mpiarana zao ny mpanjifa raha misy ny rafitra miainga avy any amin'ny fokotany ny fokotany any fomba fokotany raha olo mbofidy ka manana contrat social mazava tsara sy programme mazava tsara ny fampiarana teo ampiaramonina dia mametraka hoe inona zavatra tsy ara-dalana eto amin'ny fiaramonina misy atsika eto fokotany misy atsika dia zany hoe tsy azo varotana zavatra lany daty eto ohatra tsy azo ampiasaina tsy zakanay sarandalana raha taxi be ohatran'izao fa mitady avy ianareo taxi be afaka manao sarandalana amin'ny telonjato ohatra fahifana efa omena fahifana zany le président ny fokotany anatin'izay zavatra zay miainga avy any amin'ny fokon'olona dia izay na hoe namitaiza olona mangalatra izy mampiapetra ny mpangalatra ohatra resaka sécurité fandripalemana zay hoe iza nanambahiny androany tsy nampahafantarana teto amin'ny fokotany misy atsika fa hoe nisy vahiny hiditra atao aminao tamin'ny 1 alina dia nivoaka maraina amin'ny 4 iza iny olona iny ny mpangalatra na ny mpanao zavatra tsy mety iny miainga avy any amin'ny fokon'olona any anatintsika any daholo e fa raha mipetraka zay rafitra zay miresaka fanjifana dia tsotra hoe tsy mety raha tsy ny fotony omena fahefana ary mampafantatra zavatra tena takiny ary mahafantarina koa hoe matoytsika mandoa an'izao hetry zao satria na inona inona viditsika tsy maintsy misy etra ao anatiny dia anaovana an'izao eto fiarahamonina misy atsika izay no mahatonga hoe avereny fotony ary ampafantarina ny olona hoe inona ny atolelana zany rafitra zay niverana ny fotony ary inona ny tombony ho antsika rehetrarehetra ao anatin'izay zavatra zay satria ny zavatra mampalahelo hoe dia izao milaza may zao programma mampandroso ny olona vaoaka malagasy daholo ny mpitondra any ambony araka ny teneny rahalahy teo hoe pyramide mivadika no misy eto amintsika zany hoe tokony base raha endrika na triangle isocèle angambany zany ilazana azy hoe tokony aty ambany aty ny base dia manao ohatr' zao ny programme fa ny atsika dia mitsongolika manao ohatr' zao zany hoe ny aty ny beatoka ny aty ny jaly fa tokony hiadana ny vahoaka dia manaraka ohatr' zany koa ny aty misafidy ny zavatra toratora zany zavatra tokony isy ao fiarahamonina zareo anivony afary inona ny famenoana ao anatin'izay hoe fametrahana fanavaozana rafitra amin'ny fanomezan-danja ny fokon'olona sy ny fokotany zay ho an'ny afary malagasy manokana moa zany nidirana ao anatin'ity plateforme FFM aty dia tsotra rafitra izay hita fefatra amin'izay tsy manjara ny eo anivon'ny fokotany ny heverina fa natao fitaovana politika hatrany ny fokotany ary ny zavatra anankiray dia lalaoviny nefa tena ao ny aina lehibea manoloana ny zava-misy rehetra
tena loalika ny rambary ary efa tsy azo itovirana intsony ny raharaha-pirenena ankehitriny fa tambindondoza ny vahoaka malagasy manontolo. Aminay ato amin'ny afary malagasy zany dia mahita izahay hoe tena very fanahy ny vahoaka, ary ohatra anankiray fahitantsika andreo kandida marobe izay latsaka hovidiana, aiza ilay fitiava-tanin-drazana, aiza le firesahana le fokon'olona. Za zao de miteny fa ny akamaroany reo kandida milatsaka ireo tsy lanina de seho fokotany arany, fa nolay fampihorona, nolay fitiava-tseza, lay fitiavam-bola de mieritreritra reo kandida reo mbola mita-bahoaka hatrany de mieritrretina fa tonga de hiakatra any amin'ny vonana. Izay manokana zany tonga de miteny hoe tsy mety lay fomba hitondrana an'ilay rafitra raha avy any amin'ny filoham-pirenena mainga fa avy ny fotony, ary mena ny asiny tsy hoe apetraka fotsiny koa ndao dina seho fokotany de apetraka fotsiny, fa hoe tena le olona lamba-bahoaka iny fotony nomena ny fahefa-manao rehetra na ara-bola na ara-pitaovana. Neo zany no mahita hoe tokony misy ny aditany zay tena afantarana anay ihany koa moa zany hoe afaka lamina eo amin'ny fokotany io aditany io, satria tsisy afaka mihitsy nisy loky amin'ny resaka aditany io raha eo amin'ny fokotany ny rafitra maingy azo amarinina ao anatin'izay. Ary ny tena zava-doza dia ny tsy fananany firenena fahaleovan-tena, mbola avy any ivelany foana mibaiko hatreto filoham-pirenena ny alefa loza SADC sy ny sisa de zay no arahantsika malagasy, nefa zava-doza io ny olona rehetra nitarika n'io rafitra io zany sy mijery an'izay rafitra ho fokon'olo zay raha tsy andraitsika fa tsy kolonely raha tsy mandrava izay ny rahantsika izy iny nateny resaka fokon'olona io hoe ny ministra Nadine Ramarsona izay nametraka an'izany rehetra zany. De zay zany no mahatonga anay teny hoe isika rehetra re tompoka manam-panahy malagasy rehetra tena lozy ty hiantra eto amin'ny tany sy ny fireneny ty raha tsy isika rehetra mandray andraikitra de hoe andao arytsika hivondrona ao anatin'ny FFM-mai io hijery anohatra n'izany herin'ny voly, anohatra n'izany fanaparam-pahefana, anohatra n'ty atseza sy fitsabahany vahiny amin'ny raha-pirenena malagasy ty. Tena tonga de teneninay fitiava-tanin-drazana, ary ny tena marina tena mila mijoro ny malagasy rehetra fa tsy rariny intsony, ary tena mametraka izay androany hoe tena efa mivily makany lalana tsy tokony izy intsony le firenena noho ny fitiavan-tena ny mpanao politika ny tiana tenenina de zao hoe mpanao politika ny tena tsy anasa. Ny atonga de ahitsiko zay hoe ny mpanao politika matetika dia mieritreritra fotsiny natao an'ty izaranyty gatoa Madagasikara ty, manan-karena ny firenentsika fa ampahatraina vahoaka ka aleo iverina ny fotony aloha ny fitantanana de hoe teo nytoe ty verina kely ara-pamaritana rehefa miresaka fokotany na fokon'olona ianareo nandray ohatra ianao teo ny hoe ndrafitra ny fokon'olona tamin'ny fanazavan'ny kolonely Ratsimandrava azy miaraka amin'ny rafitra zay nietreketin'ny fanandrifan'izany fokon'olona zany ny zoky vahinitsika nary federatsiasona ihany koa dia niteny hoe rafitra fokon'olona araky ny mamalagasy. Rehefa mitena n'ilay fokon'olona ianareo ao anatin'ilay rafitra eritreketinareo apetraka, iza lay faritana amin'ilay fokon'olona, lay fokon'olona napetraka araka ny rafitra administratif napetraka ny fanjanahana zay mbola lovaitsika any amin'le rafitra fokotany any anivon'ny commune sy ny distrika 9 manerana Madagasikara ve izay resahana zay sa rafitra manahoana fomba famaritana ny atao hoe fokon'olona arak'izay fototra ingany zay, satria tsy azo atonona ihany koa fa Madagasikara dia miaina ao anatina fahasamihafana izay isan'ny arena mampiavaka azy raha resaka arak'olona ny resahana. Ya ny hitako aloha zany zao dia 15 000 alina sy 5,000 sy 1 alina misy amin'ny fokotany eto Madagasikara. Ao anatin'io zany raha fijerinay azy de hoe misy ny voazara ao anatina fokotany anankiray, misy le antsoina hoe seho fokotany fa niovaova be dia be moa anarany hoe PCLS, filoha-pokotany, chef quartier, fa marobe zany manovana azy. Fa io fokotany io mihitsy zany hoe eo amin'ny toerana anankiray izay voazara, ohatra tsika hiteny hoe Andramomanalina na hitentsika hoe Isotry samy manana fokotany zany, hitentsika any Tanambao samy manana, de zay zany mieritreritra fa io manodidina ao anatin'ny fokotany anankiray io no akambana anankiray hevitro ny fokon'olona anankiray sy hoe fokotany eo, zany hoe izy no misolo tena ny fokotany eo fa tsy ho avy isika de zay foana ny defaut crise misy teto amin'ny tany sy ny firenena. Raha misy zavatra voateny de voateny any ambonina de zavatra tokony hozaraina taty ambany arany, satria ela be le fandraisana andraikitra ao anatin'ilay rafitra misy ankehitriny. Ohatra zany hoe raha misy zao ve kanalina tokony amboarina ny fokotany anankiray, tsy maintsy mbola kanavigna any amin'ny chef district, chef de région, nefany afaka teneny tsirairay avy eo amin'ny tanàna misy azy hoe zao zavatra ho atao ka izy zany la isam-batan'olona mipetraka ao. Zay zany mieritriretina hoe tena vaovana indrindra dia amin'ny fokotany anankiray natao hoe fokon'olona. Tsika antanina ilay rafitry ny fokotany
araka ny enantsika ny fokotany zany amin'ny andro mifanjanahantany saiko na quartier na inona ny lazana azy tany ny lovaina taty amin'ny fahaleovatena izay rafitra izay ve iverinareo fa izay zany ny fototra tsy sorona fa sisa tsy mety daholo eto amintsika saika aloha asa zay afaka manazava azy ianareo mijana-pokon'olona man tsisa n'ilay tompo-kevitra tamin'la ty resaka fokon'olona sy ny resaka rafitra ty misaotranao satria kana napetraka n'izay fanontaniana rehetra tsy tsara mianazavana azy ny fokon'olona na fokotany dia tsy vaovao amintsika malagasy tsony le fanolovaina teo amin'ny tamin'ny razambe antsika io nisy moa fivoaran'ny zavatra teto alivon'ny firenena ary na dia atao hoe tamin'ny andro fanjanahantany ary izy io ny mpanjanana dia tsy namonina azy tanteraka mbola nisy ihany ny atao hoe fokon'olona profon'izany mivaingana ny antsoratra ny antsary ihany koa satria fantatsika fa reny kampokon'olona sasatsasandreny dia tamin'ny andro fanjanahantany natao zany io na ny vahiny mpanjanaka raha dia mbola nanimbe zay asin'izay ihany mirafitra fokotany ary iveriko fa tsy manavao amintsika zany fokotany zany na fokon'olona voasohatra ao anivon'ny voamarika tsara ao anivon'ny lalam-panorenana izy io na dia tsy mena ny asiny mahizy azy ara eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny rafitra fampiarana ny rafitra ary izay indrindra no iverina hoe fandringana atao anivon'ny firenentsika satria nahoana voalazan'ny rahalahy azo amerina fa natao fitaovana politika ny fokon'olona satria raha tamin'ny taona valopolo taorina ny reny etsika tampona fitopolo reny izay nijorono ny tompoko laratsy mandrava na ambelina ny asin'ny fokon'olona dia misy ny fividianana filoha pokotany tamin'izany andro zany mampalahelo amin'izao fotoana izao nefa raha nisy dia sifipokotany sisa no atao anarana ary tendrena ary eto anivon'ny renivohitra mbola tendrena fa tsy vidina mazava ho azy fa lasa fitaovana politika ary angamba tsy mila porofona tsony ny fokotany eto anivon'ny firenena ary izay indrindra no matoka ny olana eto satria tsy misy ifandraisan'ny vahoaka vatana itsony amin'ny olom-boafidy raha mbola azo lazaina koa olom-boafidy ry zareo fa sifipokotany sisa ny interlocuteur mampalahelo le izy fa zay ny zava-misy za tsy manome tsy hoe manamaivana ny andraikitry ny sifipokotany zay dia raiky manokana amin'ny fandavatenany sy ny asa izay azo lazaina fa tsy moramora satria tsy moramora zany manao andraikitra goavana be zany eo anivon'ny fizakana fokotany nefa zara fa tampokarana kely mba any fivolovan'izy ireo ka zany rehetra zany miverina fa tokony arony ary metinay apetraka arosinay misosikevitra dia ohatra ny gouvernementa kely mihitsy ho fokotany io manana ny vola ahafahany mihetsika manana ny fahefana indrindrandrindra ahafahany manapa-kevitra ary izay no iverina fa vaolana eto anivon'ny firenena amin'izao fotoana izao tsika mirotso makany amina fifidianana araka ny tetiandro izay napetraky ny senita nakatoava ny fianakaviam-berasam-pirenena ary tao anatin'ny efa taonan'ny kristy eto dia samy dradradratra n'izay no rehetra hoe tsy misy afa-tsy fifidianana no vahaolana mahana an'izao kristy zao ny hevitra reo anivon'ny vovonana fiombonan'ny fokon'olona mandray andraikitra zany anatreny firosoantsika makany amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay satria ianareo mihevitra fa lay fototra dia ny fokon'olona anatin'ny fokotany no tokony omena lara-pahamena sy omekasina raha metraka fanavaozana rafitsika ahoana ny fahitanareo n'izay firosoan'izay sy fametrahana lara-pahamena amin'ny vahaolana ny voana krisy orasoary ihany amin'ny fitenena raha ohatra ka maly an'izay fanontanianao zay mazava ho azy ary tsy afaky ny andarany zany fa tsy maintsy amin'ny alalany fifidianana ihany no ahafahantsika mivoaka zao krisy zao fa ny fanontaniana tokony mipetraka angamba no hoe fifidianana ny fomba olana ary tokony zoena mifototry ny olana natonga ny kristy eto amintsika alohany ametrahana zay fanapahakevitra zay ny zava-misy natonga ny krisy miveringerina io dia mazavy fa olana ara-drafitra olana ara-drafitra ary raha ohatra amin'izao krisy politika zao tsy voavaha mpanao politika intsony ny olana misy eto anivon'ny firenena ka zay no mahatonga anay miteny hoe
zavatra angatahana io zany voalohany indrindra aloha ny rosona fifidianana ilaina mazava ho azy fa fifidianana voalohany indrindra miainga amin'ny fokotany miainga amin'ny fokotany miakatra amin'ny fomba hoana satria tsy moramora mametraka io raha ohatra ka hoe atomboka amin'ny fokotany ny fifidianana tsy maintsy misy condition vitsivitsy fipetra vitsivitsy ahafahana manao an'izay voalohany indrindra ny fampiatona ny feuille de route faharoa manarakaraka izany ny fampiatona ihany koa ny votrona sy atoko politika ahafahany satria raha mbola fampiatona ny atoko sy votrona politika asa raha tsarontsika angamba tsy tamin'ny taona roa fitopolo ohatra dia nahato ny atoko sy votrona politika rehetra nahafahana mipetraka ny fahefana teo anivony izany fotoana zany am'izao misy am'izao manana filiavana mpiato an'izay mazava ho azy raha mijery isan'ny candidat fotsiny tsika iny zao fotsiny tsara mifantatra ivery koa fa mahafantatra daholo rehetra anisan'izany mpanao politika fa mikatso io raha-pirenena tsy tafavoaka ny zarotsy no mibolina zany rana tsy azo lavina ary izay indrindra hoe raha manana fandavatena raha manana fametritena kely zareo mahafantatra hoe avy aminay ange ny olana misy eto anivon'ny firenena dia tokony ametritena zareo raha ohatra ka avy amintsika ny manana zay initiative zay hoe aloha tokoa tsika miginy mba isiny fitirina eto anivon'ny firenena dia veriko fa zava-dehibe voalohany indrindra zay isiny fitorina satria lasa miteny dolo reo avela mahana firenena milaza aminao fa tsy zava-bany eto anivon'ny firenena nao resy telo amin'ny raha mianaka ny zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe miara-mahity tsika fa rehefa herisona fifidianana dia efa somary miaina ao anatina rivotra propagandy fofofona propagandy tsika ahoana ny ahafahana ampiato ny mpanao politika ao anatin'ny fampiasam-bola fa manomboka mengy ohatra teantany aho eto amina hotelorana mianaka hoe manana zay hevitra zay na io taizany hevitra hatramin'izay a nahoana nefa ao anatin'izao fotoana zao vao mivoaka ny hevitra ary indrindraindrindra hoe manomboka mipetraka ny ady hevitra hoe alao aloha tsy fifidianana filoham-pirenena fifidianana fa fitsapaka-hevi-bahoaka dia misy indray miteny aloha hitarina indray aloha tetezamita fa mbola tsy mety io dia mipoitra indray tia ny hevitra avy any aminareo hoe tsia aloha fifidianana fokotany indray no atao ao anatin'izay sangotom-panona hevitra be dehibe zay tsy matsiaro vo nareo fa na ny vahoaka mandray anareo ny hevitra ampitainareo na ianareo dia sahirana ao anatin'izany sangotom-panina rehetrarehetra zany toizako namany hoe zay ihany ny maly azy satria mahafantatra ny tantaran'ilay fikambanana tsara ny tenako voalohany indrindra manina hoe ianao izao vao mipoitra zany sosikevitra zany tsy vo izao namoahanay io sosikevitra io fa efa ela tamin'ny taona rakely folo sy roa arivo dia fanozaraina tamin'ny tompona ndraikitra meto anivon'ny firenentsika izy io tsy mazava ho azy tsy nazahoan-dalina tsy tagaky zany menay ny fahefana avo ny tetezamita sy ny gouvernementany menay nampitainay amin'ny sosikevitra io ireo anteny raha voapitraka ary tsy nahazo valina zay ary zay foana ny dimarshe izaharay atao mandrisy lahatra amin'ny fifampiresahana ary matoa zany hoe tonga amin'izao fotoana zao tonga eto amin'ny plateau arareo zay dia mbola ao anatin'izay dimarshe zay foana satria fantatray fa tsy hitondra vaholana vetivety io rafitra napetraka ireo feuille de route io voalohany indrindra sy ireo rafitra consensuel entre ny mpanao politika izay tsy fanaraka vetivety fa tsy maintsy hifampitifotra foana ny fanombiana foana fa zay no mahatonga anay zany tonga io sosikevitra foana ary milaza aminao zay fa ovalabo io sosikevitra io na tsy hoatsy ary sihatraizany atsika hitanareo hitondrana azy ianareo ve eo aloha le hoe vovonana no mahavovonanareo mety manana hevitra iraisana fa eo koa le entité samihafa ao anatiny sehatra misy zao ohatra ny akaiky indrindra tia resaka FFKM ty mandray anjara ao anatin'io ve nareo azo iverina ve fa sehatra hitondrana zay hevitra zay io dinika iarahana ny FFKM io mihitsy ny tena tiana ho amafisina rehefa nandrainy andraiky ny FFKM dia somary araka fomba filaza hoe somary tara kely
fa kanefa mieux vaut tard que jamais aux zone vazaha satria fantatra fa na izao fisehony candidat BDB valo ambe fapolo zao azy de efa midika fa misy ady seza BDB ao tsy mahiny fanaraka zay aloha misy ady la politique ao ary sanatriavina karaha mivoaka zao amin'ny rapitso na afaka pitso hoe izao ihany no afaka mirotsaka de ho hitatsika eo mitoyany fa raha naverina nalefa tany amin'ny fokotany fotsiny io zavatra araka mbola iverany ao le rafitra avy any amin'ny fokotany de sady tsy lany vola ny fanjakana malagasy tsy ny sambola any amin'ny communauté internationale nalazaina hoe samborona azy olo fa tsy misy zavatra gratuit zany ny communauté internationale amin'ny firenena anankiray fa io zany misy tambiny foana de eo zany mipetraka hoe antipitsitsina ny antony voalohany nanao metana izay rafitra zay raha ampiasa fotsiny tsika hoe le bulletin unique miaingy avy any amin'ny fokotany fampiarana an'io de fa manomboka fantatry ny olona hoe ahoana fampiasana bulletin unique andrapatongavan zay karazana andela fifidiana zay le to manaraka io ohatra ka mbola isy le fifidianana sasany fa ohatra koa telomeram-baoaka ho mitondra azy miakatra eny hafa ndray zay fa miaingy avy eo zany a no ijerena azy raha tiana koa ny olona anana karaha fifidiana satria raisiko ohatra hoe zarangany nary fidiny tiako mitondra ny fokotanynay fa tsy ralita de eo izy hoe tsy ralita ndray tiako izy nankiray fa i Jean-Irina de izy hoe alors angandaonao karaha fifidiana fa tsika samy anonandreo olona reo hitondra ty programme atsika ty zay zany mahatonga hoe miditra miatrika ny fivoriana FFKM hitondra zay hevitra izay ary ny fampihavanana ndraisana satria nisy anao anatin'ny hevitry ny FFKM ny fampihavanana izy amono miady eto mpanao politika iny rehefa omena sisa de miavana izy ina moana tonga isan'ny CT sy ny système betsaka tsy hoe amanany crise zay no atokany teto fa tsy hoe i rehefa nazy toerana nefa zao mivavy ny crise amin'ny fiainam-bahoaka fa izy zany miady eto tsy ny mpanao politika sy ny vahoaka ave zao miady satria ina ny antony ny crise politique anteraka ny crise sociale teto amitsika fa tsy misy vahoaka miady zany ary raha miady reo sanatiavana zany any fokotany afaka mandamina zany ary ny FFKM firainy manena ara-panazy afaka mampiavana any am-piangolana mandeha ny confession opéra zay ny confession opéra ny zavatra tsy mety atao manatona ny pasteur zay manatona ny pasteur manatona ny mpiandra manatona zay lehibe ny fiangolana misy eo aminy de miavana ho azy zay mare mandeha ara-panahy miarana am'zao fa ny mpanao politique eny raisina ohatra fotsiny le rafitra FFM mialatsiny zay mampiavana zay tokony anao miasa ambony kokoa ny FFKM zavatra nipetraka anazy fa tsy ahatafavoaka ny zavatra mety ho vitan'ny FFKM ka zay zany mikevitra amin'ny zavatra teneny ataony FFKM satria inaneto maka hevitra ny fotony izy hoe inona marina zavatra misy eto amitsika ho anay mazavy ity aloha toy zavatra tiako tenenina zany tsy afa-pony tenako raha tsy teneny ty hoe izahay a vo nanomboka mihitsy ny tetezamita misy nanenta hoe tolom-bahoaka vo nanomboka ny tetezamita de fa niannonce izahay hoe apitrao a niaso ny fokotany anananay document zany andresahana tamin'ny mpanao gazety zany ny zavatra tena tianao tenenina de makarary fo eto aloha zany mialatsiny fa iteny kely amin'ilay niatina tsy tatoko amin'ny fitiavan-tany-drazana tsotra zao mihitsy ny ilazana ny fitsabatsabahan'ny vahiny amin'ny raharam-pirenena malagasy na zany tena apetrako mazava hoe reny zavatra nataony raha matoa Fatma Samora reny fiarahamonimpirenena mamala zay ndreny ary fantatro tsara ianina hoe ahoana moa ny ilazany ny FFKM fa hoe omeny FFKM karaha mandray volana raha ohatra ka tsy anombony diniky ny FFKM ankehitriny raha zao mikatso ny raharam-pirenena satria toalon'ny efapolo ny candidat ary misy candidat tsy maintsy ho voisitra ao anaty lista inona no ilazainy Fatma Samora zay nilaza fa namaly amin'ny raharam-pirenena io ho anay de zao ny sotoavina malagasy ny fanendrena malagasy ny fihavanana malagasy de napetraka tsara amin'ny fiainana malagasy za averiko tsara zay ny zoolombelona na zoma olona ampiasaina eto Madagasikara de zo amin'ny malagasy tsy ny vahiny mihitsy ny alala ny vahiny hoe tsy alala zany hoe veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakala-pihavanany tsisy an'izany any amin'ny tany ramatoa Fatma Samora fa eto Madagasikara misy an'ireo hoe fifanomezan-tanana takalo fihavanana misy fandefierana zany amin'le malagasy ka ny zavatra tena tiako hitrotrarana kely de zao hoe izay de miteny malagasy eto ny tanindrazako eto amin'ny ainy mifantatro de mety de hoe ny fokon'olona io fokotany io zany tena marina raha misy maty eo amin'ny tanàna ray zany fantatritsika tsara hoe ny fokon'olona eo manodidina mamita ny adidy ninona hoaila amin'ny resaka fandriam-pahalemana ny andro maso fokon'olona neny afaka tokony mipetraka ao anatin'ny resaka fandriam-pahalemany fa
zavatra tena hoteneniko ananana profo zany profo hitam-pirenena de hoe rehefa io fokon'olona io vao resaka marary ny ain'ireo vahiny avy any ivelany ary mbola tiana kolonisena amiko de za de mbola mahatsiaro an'izany hoe verivery fotsiny raha latsaka tamin'to Jean-Nérine marina daholo ny teneninao teo a ny amin'ny fomba fisainana rafi-pisainana manefy rafi-piarahamonina eto Madagasikara izay mametraka n'ilay rary ny fampitondrana ao anatin'ny fiarahamonina io tsisy kianina fa zao ianareo isany nilaza fa nitolona teny Akianja tamin'ireny fotoan'ireny taona 2012 fantarareo tsara iza no nitarika ny etsika teny sy ny olona mitoanana tamin'izany fotoan'izany de raha samy mamadika tantarantsika angamba tsy ny vahiny ny tonga teto ny savany ato vilanitsika hoe aiza ny olonareo no malagasy hovahanay fa isika sy ny mpitarika teto no nitondra ny lamba malototsika tany amin'ny fianakaviam-piaraisam-pirenena sy ny sadek zay nanakinana ny raha Madagasikara io mantsy ilay olana mipetraka matotsika na nimpony baolina tany dia niverina fa tsy mahafititsika ary tsisy afa-beletona ny ray aza naonatrehan'izay tsy fahavitan'izay ahoana ny anazavanao an'izay zavatra hoe mametraka rafitra fokon'olona nareo andriamato rajesante ny teny fa ny manam-pahefana sy mpitondra ary ny androm-panjakana tao anatin'ity tezana etahitiany ka nandefasana ny etahety io izay ohatrany hoe antso atany hevitra zany izy aloatra de zay tiako amerana amin'ny fantaniana hoe oentina ho anivony FFKM zany satria io zao midinika misy aloha ity sosikevitra amina fanavozana rafitra ty ny tiako tenenina zany de zao hoe nisy ny tolona tamin'ny 1947 nisy ny tolona tamin'ny 91 nisy ny tolona tamin'ny 2002 nisy ny tolona tamin'ny 2009 tsy azo sofana amin'ny tantara-pirenena zany fa zavatra tena tiako ahitsy de zao ny zavatra misy teo araka ny fitenenana efa malaza be moa za tsy de tiako loatra ny indrana ilay fitenenana hoe tia tanindrazana daholo zareo reo fa ny olana mipetraka sy ny zavatra goavana indrindra de le rafitra ny simba any zany tena zavatra tena hoizingizininay ary lazainay ma société civile anay hoe tsy mety io rafitra io satria nahoana mandeha de mivangongo ao amin'ny filoham-pirenena daholo ny fahefana anankiray rehefa tsy zay miala kely eo de makeo amin'ny PM na ny fahefana mpanatanteraka ankehitriny anie zao fahefana mpanao lalàna za zao tonga de miteny hoe teto Madagasikara mbola tsisy an'izany député zany tonga de teneniko zany satria nahoana tsy mbola misy mihitsy teto solom-bavam-bahoaka ka niteny ny fahoriam-bahoaka tamin'ny anao manjery fa matetika de natao fotsiny ny député andany ny volavolan-dalàna ny mbola mpanjakana de zesy tamin'ny 44 de zesy tamin'ny zavatra maro isan-karazany fa société civile eo koa moa zany mbola misy fanavahana ihany koa ny atao société civile satria misy reo société civile zay mpanao tatitry resam-pirenena fotsiny mpanao atelier fotsiny fa izahay za manokana zao amin'ny afary malagasy tena hoteneniko akitsy-po ara-panetretena ny lazaiko an'izany hoe raha mivombo raha anay amin'ny afary malagasy manomboka maraina mandra-parivo ny andro de olam-bahoaka ny tonga ao aminay zay mahatratra 150 par jour de zay rehetrarehetra zay rehefa avy eo de zay mahatonga anay iasa mpanao gazety izahay zany zao lasa solom-bavam-bahoaka satria nahoana CTS ny CST ny raha tsika malala zavatra misy aminy fitongina carburant inona taminanka tamin'ny 2009 mandra-pahatonga zao koa teo firmilare ny vola lasany zareo CTS CST avao zay blocage-na vola zay dia andao am'izay jirena ny asa nataony avao inona ny lalàna vita am'zareo nanomboka tamin'ny CST nanomboka tamin'ny 2009 ka mandraka androany de eto ihany koa zany mapetraka amin'ny société civile anay hoe zavatra misy any raha misy reo vahoaka misy ny lalàna voaka misy ny trano rodana etsy misy ny fiafiarodana eroa misy ny fanapara-pahefana etsy matetika nitanao taraiky any anatiny de CTS CST foana zay ny zavatra olana zay moa mahatonga anay ao anatin'ny sola-dalam-panavotana iny nanaiky an'izay fiaraha-miasa ao anatin'ny FFM zay foany aloha io CTS CST io fa mpinam-bolam-bahoaka ny akabetsahany ao ary tsy niary vahoaka mihitsy eto zany de tokony fantatra hoe ndrafitra zay ny tena zavatra tiana olazaina ny vahoaka ary hoampitaina amin'ny afatra androany hoe ilaina ny fiarovana vahoaka iza ny ary vahoaka teto amin'ny tany sy ny firenena ary manaraka an'izay de apetraka koa ty fanontaniany ty hoe avy aiza reo vola be zay apetraka ny candidat tsirairay avy na propagande na le 250 millions na loterie amin'ny ACC fa zavatra mampanady zao olafo amingadiny ty malagasy mino fa avance fivarotatanrazanyreo ny azy zany tonga de apetraka mahitsy zay ka nytiana tenenina de avy arenany fokon'olona aloha io amin'ny fokon'olona ny arena samy tompo-tandrazana neto de atao aloha tsika anitsy tsara mihitsy hoe ile raha tony fokon'olona eo samy mifeny arena ny fokon'olona ny raha zany président pokotany zany rehefa ohatra izy ka hitako vilavila hoe varotra boîte rose tao an-tanany
tonga dia afaka fokon'olona afaka maka hoe varotra bois de rose président izy natapiditra nyty tao andaontsika fokon'olona iaraka irodorody na misy dahalo ao tanàna fokon'olona mafian'izany fa le fankanany le baiko midiny tonga dia midina avy any a tsisy zavatra resahana dia fitaovana fotsiny le président pokotany na lay surpokotany filaza zay kehitriny a dia mampalahelo le firenena fiverina kely amin'ny rafitra sy resosokevitra andriamato rajesona hoe hoentina sosokevitra eo anivony fiaonambian'ny FFKM io tsy adino ihany koa nefa fa teo anelanelanyla fiaonana anankiroa dia ny fiaonana santatra savaranonando efa nitaritiny FFKM ihany sy ty fiaonana atrehana ity dia efa nisy ny atao hoe fatsakakevitra noho ny lazany mpitondra fivavahana azy ary rafitra hafa nitondrany azy satria ny faritany FFKM misy 10 manerana amin'ny Madagasikara no nametrahana an'izay fomba fatsakakevitra tao anatin'ny herinandro angamby izay ianareo hitondra rafitra fokon'olona fanaraka amin'ilay rafim-panjakana nisy hatramin'izay tsy mety sy fanipa-kevitra indray ve eo kanefa nitanjonao andravina ampiavana inona ny tena andrasanareo amin'izay fitondrana sosokevitra anatin'ny fiainana amin'ny FFKM amin'izay voalohany indrindra nefa misy zavatra tiako ahitsikily zany milazainao teo hoe tsika rehetra samy tompona andraikitra ozy ianao any fanomezana fitondrana ny raharam-pirenena amin'ny vahiny tsy ny vahoaka velively na tanina ny hevitram-bahoaka momba ny feuille de route na ny négociation ny mpanao politika amin'ny mpanao politika mivarotra ny firenena aoka zava fa ry zareo no fototry izao olana rehetrarehetra izao eto anivon'ny firenena fa tsy ny vahoaka velively asa raha tsaroantsika satria hita mivantana tsara ny fanaovana sonia ny feuille de route ny communauté internationale io fa misy ny sasany mbola tamin'ny teny anglisy dia sakia iazakazaka samy amin'ny sonia fa tsy fantatra akory ny tena fotoaton'le izy tao asa ny angamba fantatry tsika zany maninona mikatso le izy amin'izao fotoa zao tsy tokony ahagaga zany zay zany hoe tiako lazaina tsy tokony andraikitra velively ny vahoaka ary zay ny fototry ny olona ny eto anivon'ny firenena tsy misy mihitsy fifanakalozana eo amin'ny vahoaka sy ny tondro ka ny vahoaka koa nge etopo rehefa manao politika sy manolona toana ka zay mamalagasy atsika dia tafiditra ho azy ao izy na dia atao hoe mangina ary izy fa anginana mety miombona antoka ihany izy tsy tompoko teny hoe tsika hoe nangina ny vahoaka dia napiditra ny mpanjanatany tsy tompoko nangina ny vahoaka dia nisy ny fanatevozana tsy tompoko fangina ny vahoaka ge lasa amintsika faranangina ny vahoaka io dia andriamanitra ny teny eo amin'ny toerana fa na izany na tsy izany tsy maintsy tonga foana ny fitenena ny vahoaka ny krizy miverimberiny reny hoe ny fitsangana ny vahoaka natokan'izy reny aoka tsy adino zay fa io tsy fahaizana manome fitenenana sy mifampizara ny vahoaka io no fototry ny krizy eto anivon'ny firenena ary zay ohatrany hoe manao hirahira re sanatria fa mamberimberina tsy horeraka zay ny ilazan'izany fa avereny aso fokotany ahafahan'ny vahoaka mandray anjara mandray andraikitra eo amin'ny livony fiarahamonina misy azy milaza aminareo ivady olona rehetrarehetra misy atao firenentsika tsara ihany no anatrehan'izany raha ohatra moa risaka nametraka fanontaniana momba ny dinika savaranandro ataon'ny FFKM izay fatsakakevitra tamin'ny faritany 5 ny FFKM ny fitsapakevitra fomba fandamina iny tsy hiditra lalina satria tsy fantatro ny tena votoatiny manahirana angamba ny hiditra amin'izay fa raha sosokevitra iny dia mazava hoe raha ao alina ny tidinika faharoty vavana mialatsiny somary manapakanao satria ny hevitra natsakaina raha ny demasa zany ela hevitra natsakaina tamin'ny faritany 5 faritany FFKM no mety ny midiniana andrafetana fekevitra vaovao amahana ny krizy eto amin'ny firenena ianareo manana sosokevitra zay mba maintsy kokoa hoe natsakakevitra tao anatin'ilay faritany FFKM mitandrifiny misy ianareo ve ianareo anatin'ny plateforme FFM ohatra sa ny sosokevitra manokana akoatran'ireo efa natsakaina tamin'ny faritany 5 FFKM ity sosokevitra zay mety anareo ity sosokevitra averikany fomba fandamina ny FFKM mifatrotrara zay fatany vehiverina fa ahafahana maka hevitra mazava ho azy fa tokony maka hevitra anivon'ny vahoaka izy izay zava-dehibe satria raha fampiavana-pirenena no resantsika tsy azo atao akilafy tsy azo ahataka ny vahoaka tsy maintsy mandray anjara ary zay indrindra no
sosikivitray izay tsotra averikaany tsotra ifanatotray revaka iny izy io a hoe raha ohatra ka no fampiavanana ihany fampiavana pirenena no risahany dia alefa so alinivony vahoaka eny anivony vokotany avetrany ahafahany vahoaka mandray anjara ihany koa soa ny vahoaka zany raha resaka fampiavanana ary iveriko fa ny sosikivitray raha ohatra ka fehezina zany dia mbola mifandray amin'ny fotokivitra itsovonay rino ny fampivanisaka fokotany io dia misy fiaraha-mitantana anomanana fifidianana miainga ny fokotany fifidianana zany hoe mety manaiky an'ilay isina transition bis zay efa nampisy atevitra be mantsy ho vita le dinika savaranomaty hoe mety ahenitra ny fifidianana isy ny fitakinany transition bis avy amin'ireo akolafo mampandra politika sasasasany teo mazava dia mazava ny tenenan'ny afary azy hoe tsy mety tsoky io sy ty fizaratsy izy isaky midiny ty dia hitarina amin'izany toerana izy andray zany dia tia mety tsara manamarika averiko ihany fa tsy mitady transition bis zay ary tsy manembotra ihany koa fifidianana io manafainganara tsara ny manazavan'izany amin'ny vahoaka rehetra raha ohatra ka rafitra fokotany io tsotra nge sady tsy mandany fotoana betsaka io no tsy andaningola be ihany koa ary tsotra dia tsotra raha ohatra ka alefa izay fandaminana izay processus zay hoe fampiavanana fiaraha-mitantana anomanana fifidianana sy fifidianana tena izy ao anatin'ny ray volana roa volana raha be indrindra dia tanteraka izay ane raha ohatra zany ka mandeha amin'izay rehefa keny rehetra izy hoe vaolana fitalohan'ny volana jolay ange io raha ohatra ka manana finiavana ny rehetra io tsy misy hoe propagande be atao io fa ny sosikevitry ny vahoaka tsiraray avy no avolony anivony vokotany atao programa pokotany dia avy hoe milatsaka zay tia milatsaka rehetra tsotra dia tsotra ny hevitrareo ny RNDC manatrea an'izay satria ianareo miresaka matetika amina mpanjifa ny anivony fokotany sy ny fototrany mahita hoe atraiza marina tokoa moa zao ny fahatsapana fahavonona ny olona amin'izany hoe hiatrika fifidianana toy inona ny feo miainga any anaty tanàna any zay tsy eniny tiananina rehetrarehetra ty fa mety bitsibitsika manginina any nefa eto ianao teny azy mafy hoe ahoana marina tokoa moa ny hevitry ny olona zany rehefa miresaka zany fifidianana zany tsika na mihevitra an'izany hoe izy bileta vatindatsabato tokana mety mirify 1 metatra sy 20 centimetatra no miabetsahany candidat ahoana ny feon'olona any atraiza ny fahavononana amin'izany rehetra zany raha ny fahavononan'olona ifidy aloha raha mpisafidianina hoe inona no fidina aloha filohan'ny fokotany sa ny filoha-pirenena dia ny filohan'ny fokotany mampavitrika ny olona ifidy sahako miteny an'izany na ny fahitan'olona reo candidat BDB reo zy dia efa miteraka fahakiviana hoe izaoka ny toetra ny mpanao politika mialatsiny amin'ny teny an'izany satria mananamana be dia be mpanao politika misy ny manana tena hoe etika na tena mpanao politika fa misy ny tena tsy manana an'izany eto satria manjary hoe afangaro be koa manko le tsirairay dia manjary ohatrany tsy mety zay eo am'le toetra raha-pirenena fa raha ny fahavitrian'olona andeha firy mba mantanina reo any amin'ny fokotany fa mba firy moa nandeha mijery nanao vérification liste électorale ataovany sondage hoe 5% nandeha ho any amin'ny fokotany hoe tena mba andeha hijery ny anara koa sa voasoratra sa tsy voasoratra misy antony zany mazava ho azy mivalina zany fa hoe tsy marisika ny olona andeha vitsy olona nanamarina io mandainga zay milaza fa hoe fananina tenenina fotsiny hoe betsaka nanamarina fa mba miresaka amin'ny olona zay ary betsaka zany miantso telefona ahoana izy ty président ahoana izy ty présidente ohateo tena raha purement politique fa nefa macitoyentsika olom-pirenenantsika manaraka nytoedra raha politique iantsika fa izy ao hoe tsotra raha mbola tia metraka ny safiditsika amin'ny tena tokony ho izy tsika tokony andeha hifidy ihany fa aza atao zao lainy ataon'ny mpanao politika fa fametritra hoe ahoana nareo société civile dia tena mandraiky zay dia zay hoe mbola ho avy ny anjara briko hoentinay anarenana zazava io mantsy hoe hiatrika fifidianantsika tsy fantatra zay mbola fanapaha-kevitra marina hitrangy eto amin'ny firenena na emitra io na androso io a ianareo dia manabe olo-pirenena ihany koa ny zava-misy matetika eto amintsika rehefa mirosaina ny olona dia mazava ho azy makany amin'ilay fistahana manariny zony ao anaty fifidianana eto amintsika rehefa tsy mandatsaka vato ianao na farafaratsy ny vato maty na vato fotsy dia tsy tafiditra ao anatin'ny kajiny tsy fahatongavanao any amin'ny biro-pifidianana izany hoe tsy misinifie ninenina amin'ny voka-pifidianana mahalégitime na tsy mahalégitime azy zay fa dia zay lany eo ihany ny lany raha to ka mandeha ihany io fifidianana filoam-pirenena io inona no mety opposition raisinareo eo anatrehany zay hoe
mametraka rafitra nareo a mamola volany anivon'ny fokotany sy fokon'olona nareo a inona ny mety position raisina zany ho anareo anivon'ny FFM izy ty ny fomba fijery zany tsy maintsy manao fomba fijery anankiroa raha tanteraka ny fifidianana tsy maintsy isy ny fifidianana ny fitsapakevim-bahoaka zany hoe ho apetraka any anatin'izay fitsapakevim-bahoakany koa hoe lalam-panorenana manao na rytondrana nyity tany sy fanjakany ity satria tsisy tsy miaiky zao fa io lalam-panorenana zay lazaina fa hoe ampiarina am'izao tsisy manaiky an'io na ny communauté internationale na tsika samy malagasy izy apetsaka ny tsy manaiky an'io ary zay mpitolohatolo koa tsy anaiky an'io ka tsy maintsy isy fitsapakevim-bahoaka amin'ny lalam-panorenana andre zay afaka manotra lalam-panorenana isafidianan'olo fa avelao koa société civile nametraka lalam-panorenana rehefa izay tsy maintsy ataony fifidianana rehefa misy fifidianana lalam-panorenana ametraka hoe lalam-panorenana miainga ifotony avy any amin'ny fokon'olona ka miakatra de any amin'ny tenim-berim-bahoaka mametraka ny programme asio zay mametraka atsika état unitaire mametraka atsika fédéralisme tsy haiko zay lazana azy io mametraka koa tsika miainga avy any amin'ny fokon'olona de hoiteo zay kasitran'olona satria problème ane de tsotra sisika anao fifidianana bon nataonao ino raha ohatra ka nataonao a fa tsy maintsy hovana ndray lalam-panorenana de rehefa amin'ny lalam-panorenana tsy hoe eny sa tsy intsony fa isafidiany reto lalam-panorenana reto de ametraka ny anay koa zany zay eo am'izay zavy ny fitsinareo amin'ny hafaria de mato jeanerina ya tiako mandeha any fifidianana tiako fantatoko fatapirenena aloha fa ny olana misy anie zao zay tena olana iatriancs de ny fifandona ny tondrozotra sy ny lalam-panorenana zay aloha zany tsy tokony tena voasana tsara zay satria ao anatin'ny tondrozotra de miteny hoe mahazo milatsaka malalaka ny olona rehetra fa ao anatin'ny lalam-panorenana mipetraka embolana eto Madagasikara ny olona anankiray vo afaka milatsaka hofidiana zao zany ny zavatra isy ireo lalam-panorenana sy ny tondrozotra io a no famaly ankehitriny izy raha namahana olana ary izy mitsarany CSS anio zavatra isy ary zay natahorana amin'le raha mandrika sy ny fifandonana satria raha malala nefa amin'ny pré-campagne ny pré-campagne rehetra misy teto de fa ny raha nalala fa miaraka tamin'ny olona daholo marobe ireo candidat rehetra nampiseho démonstration sy nanao ny famplazana fa zany latsaka hofidiana ankehitriny zany misy ny atao hoe tondrozotra misy ny atao hoe lalam-panorenana ifandonana tanteraka ny tondrozotra sy lalam-panorenana tsy vahoaka malagasy ny fandona fa reo zavatra anankiroa zay samy tato anaty ny transition misy azy ka zavatra apetraka de tsotra ihany oka re tompoko malagasy tsika andaholo tsika isaina kely fa maty tsika apisian'ny firenena avy any ivelany famonotrano isika alohan'io zany de mametraka an'izay amin'ny mahafolona nasionalina farihy malagasy zay hitalaoko ambetina mandreto hoe tena amin'ny malagasy tena raha azoko ataony nandatsa-dranomasy teto amin'ity plateau ty de nandatsa-dranomasy hoe atsaharo aloha satria tsy ety mihitsy io tsisy anaiky na ny andany na ny akilany tsisy anaiky zany tsy latsaka hofidiany zany reo izy andreo nilaza hoe za tsy ekeko zany nefa ny investissement sy ny vola benina mina pré-campagne fotsiny efa zavatra hitapitapireneny reny miteny ray hoe alefasa ny fifidianana io de lalàna mihitsy tsy mety ka hoy zay hoe andao reo verina ny fotony io ary zay de misarika ny sainy tsirairay avy androany tena malagasy firenetsika ty nisy ny raha latsaka tamin'ny 1947 mila fiarovana ny vahoaka io zany miaro vahoaka ary taiza daholo candidat reo koa mandritra ny crise nisy teto amin'ny fitany sy ny firenena fa antanina mbola mila valany zay taizy ireo ary inona ny lazay fa tonga fampandrosomety izy fata aveko foana na zay itsikotsiako fantatry reo ny atao hoe fokon'olona ohatra zao misy candidat tena hitatsika hoe andeha hiditra anatina territoire anankiray na le ambany tanàna alaina daholo na zao fona ambany tanàna satria kaiky le fifidianana azahoana vato fa fantatry zareo hoe tany ambany tanàna hoe nanainga zipo nisy trano marodana nisy vahoaka tsy ninakanina nisy faty olona nisy olona tsy voatsapa fa tonga ndray ny fifidianana de hoe fantatry hoe ambany tanàna za andro de anao réclamation hoeno miteny matevy rehetrarehetra hoe za tompoko de miteny fa amitaka atsika rivaritra saka beloha amitsika mpanao politika tsy hay zany ambany tanàna zany raha nahy an'izany izy efa hatramin'izay tambatambazina daholo ny maillot baolina sy ny sisa ny rugby etc fa hatramin'izay any raha malalaka fantatrareo ny olona nanavitra anareo fantatrareo ny zavatra misy teto amin'ny tany firenena de za zany miteny hoe andao mitsika iroso any am'tya fanovana ny raha teto amin'ny tany sy ny firenena ty fa alao asina frein aloha ty zavatra zavadoza isy eto amin'ny firenentsika malagasy ty somary efa lasalasa kely ihany ny fotoanatsika melony tena maranana aloha andriamato nary fidération mikasika an'izay ny hevitrao hoe raha to zany mirosy any io fifidianana io mety ahoana amin'ny position raisinareo zao hoe apresika ny olona ifidy taona ny olona aza mandray anjara amin'ny fifidianana hoe sainona ny mety atao anareo raha ohatra ka tsisy fiovana ny zavatra mitranga araka ny tety andro efa mivoaka efa mazava ngamba ny tenen'ny rahalahy Jean-Nérina teo
tsy hoampiko betsaka itsony fa tandomidoza ny firenentsika raha tsy fa hiaran-doza tanteraka raha satria na fiandrianam-pirenentsika na ny vahoaka malagasy fantatritsika moa zany tsy mivoaka amin'ny statistika fa mihoatra ny zato isan'andro ange ny malagasy ny ainy ny malagasy raray afoy nio crise politique io e aisany andraikitry ny mpanao politika am'izany sa mbola miady seza ny vola foana ny mandrisika ny zareo manao any satsy zareo fa tsisy fijerena ny avy ny mbahoaka zao no tiako lazaina aminareo mpanao politika ho atsika rehetra aoko mifantatra fa zanakitsika reo taranakitsika rehetra reo ihany no andova nyity fireneny ity ka raha ohatra potehanareo zao fataro fa ny zanakareo ihany nijinja izany rapitso ka aoka re araky ny teneny namana rehetra teo iaraky ijerytsika ny tombontsoam-pirenena ka ijery fa ny rafitra ny tokony hovaina tsara angamba ny anaovako tatitra kely a ny zavatra ny fivorina izay natrehanay teny ny CCI vato tamin'ny dinika savaranady nataon'ny FFKM tatitra tsotra nefa niveriko fa manandanja rehefa mifanakalo teo anivony fivorina io teo amin'ny efitra ny ivorina io zany zay natrehan'ny tenako rehefa mifanakalo fa nisy lahatra ny lazany zareo ny tena etaeta sy ny maharary ny vahoaka tamin'ireo mpivory rehetra niara-ny aiky daholo ireo mpanao politika rehetra reo fa diso eo anatrehan'ny tantara ary diso eo anatrehan'ny vahoaka ray manontolo diso eo anatrehan'ny firenena ary niara-ny aiky daholo ny rehetra fa ny rafitra ny tsy mety tokony hovaina satria ny rafitra ny mahatonga izany raha misy fekevitra tokony hivoaka amin'ny fivoriana toreny dia izany ka zay no anaovana iantso avo an'ny rehetra na mpanao politika na tsy mpanao politika zay mbola anoy an'io dinika fampiavanana anivon'ny karakarainy FFKM io a aokare no avyn'ity firenena ity ny mpanjinina tandrovana firenena tsy ho tsaba ny vahiny misy fandosoana lehibe nataonareo mpanao politika nivaritra n'ity firenena ity a mbola fotoana zao ahafahana manarina izany eny ary marina tanteraka ny fandarantsika dia omena minitra vitsivitsy avy anareo telo miralagna mba mitina ampitany afatra ho ampijery atsika amin'ity alina ity ny any misy zavatra kely tiako mba ampatsevina atsika piaino sy mpanaraka amin'ity fandarana ity misy bazaingiana ny firenena anankiray ho an'izay fa niana tany amin'ny première république dia nahita hoe ahoana ny fari-piainan'ny malagasy tany amin'ny première république nisy ny chef de village nisy ny chef quartier ahoana ny fampifezana tany amin'ny fiarahamonina ahoana ny fari-piainantsika tao amin'izany nisy zany dia io moako resanao hoe niaiky ny mpanao politika fa tsy netiny nataonay a za aloha dia mialatsiny miteny amin'le mpanao politika amin'ny teniteny hoe nanomboka amin'ny fahaleovan-tena tsy mialatsiny fa zany ena tamin'ny première république fa nahita ny fiainan'ny malagasy tany amin'ny première république ny tsara indrindra aloha raha teo amin'ny fahaleovan-tena diky zany zay nanongana ny première république samy tomponantoka daholy aloha dia lazainy zay satria tsisy samyteny an'izany mako fa tomponantoka daholo zay nanongana ny première république fa ny fiainanay tamin'izany dia tsara kokoa noho n'izao ka ho izay hoe nyrafitra tamin'izany dia nisy ny fiangana tany amin'ny fokon'olona koa fa tsy ohatran'ny fokon'olona ny tenen'ny tompo lara tsy mandrava azy fa nisy ny chef de village nisy ny chef quartier nametraka rafitra tsara teo amin'ny fiarahamonina ary mitsika zao koa nresara rotkany nantany hoe ahoana moa momba ny carburant hiakatra ozy anao fantenina petrako atampo zany mapiatra zao mpanjifa io raha sandambolantsika fotsiny no averina amin'ny lony ahoana ny amerena anazy manao ny metal bank tsika metal bank zany dia alaina volamena atao antoka any amin'ny banka so dia sorabola fa misy no teny azy tamin'izay tsika manana volamena mbola tsy ampaferiny volamena eto amintsika dia miverina ho azy ny sandambola tsika manana ny lanjany atao antoka dia mipetraka zay ka izay hoe io rafitra io rehefa ampafantarina any amin'ny fokon'olona hoe izao mitondrasana ny tany sy ny firenena tokony mahasoatsika dia tsy misy nahita io famoana volamena tsokosoko oza tsy misy io ka zay ny teninay hoe tsika fokon'olona ny tomponantoka amin'ity ho avy n'ity firenentsika ity fahazankinina amin'olona anankiray ary efa maraka ny teny namana teo efa hitahita dao ny ady clé an'ireo zao tanora amin'izay ankehitriny hoe ny sasany aza tsy vitany aza ny namaolana ny taxi be teto tsy vitany aza ny namaolana zao a dia mitany fasan'olona aza efa namidy zavatra ohatry zany mialatsiny raha ohatra ny mahitsy be misy voakasikasika an'izay a ifolako fa tena mialatsiny fa zay ny tena maharary ny olona amin'ny fiainana eto dia ho za hoe amampiarany zo mpanjifana
apetrao ny rafitra ainga avy any fotony ndao tsika hiaro ny fananatsika tsogaboraraka ny volamena tsogaboraraka ny safira tsogaboraraka ny bois de rose fa aloha hipetraka ny rafitra fokon'olona ia maranako ny fitenenako angamba dia voalohany indrindra nao antsoavo aho amin'ny fitiava-tanindrazana aoka re tompo ho ao an-tsaitsika fa samy tompony ty malagasy ty esotatiraka aloha vahiny manao antsoavo aho amin'ny FFKM raha iamandreny am-panana reo ianareo sisa mieritriretina farana amin'izao fahorim-bahoaka zao eo ny ady-tany fangalarana tanyolona ny karana sy ny sinono manjaka eto nyty tany sy ny firenentsika ty ary manan-karena zay lasa piasa ny malagasy maone zany ary tsy zaka eto zany androany dia miantso koa mila fiarovana amin'ny vahoaka malagasy miantso izay mbola manam-panahy miantso ny pahalalana mila hitady droit firenentsika mila zany tena hoe hipetraka amin'ny asan'izany malagasy tsy any amin'ny resaka fidianana zay tena mananontany na loza ady trano eto amin'ny tany sy ny firenena ny lalana fa amin'ny resaka firaisakiana miainga avy any fotony vahoaka malagasy zay dia voiny miantso ny société civile rehetra miantso ny sambatan'olona andraotsika irahina aoka zay ny fanaovana kaboraraka nyty firenentsika ty ary tena milaza kitsokoa fa loza tena loza misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao nomina fitsika mpanambola tsisy vola avy eto amintsika reo vola ampiasainy mpanao politika reo zay na tena zavatra otsorony milaza fa karama na io zany volam-bahoaka na io vola avy any ivelany entina hivarotana nyty madagasikara ty ka ozy hoe ambay finainensika aoka hijoro reo rehetra milaza azy fa ty tanindrazana mila fiarovana vahoaka malagasy ankehitriny aza matahotra intsony fa tena mila isika hoe aiza ny anaolana zay firesakiny zay aiza milobobony ty resaka fitiava-tanindrazana zay voalaza sy ny tena anankiray ty tanindrazana fa tsy ty tanindrazana ianao raha mbola mampiasa vola avy any ivelany tsy ty tanindrazana ianao raha mbola hivarotra ny repirenena bois de rose sy ny volamena araka ny voalaza teo fa isika malagasy aoka hijoro sahi manovany zany tantary zany satria nahoantsika mipiasa ny sino sy ny karana nahoantsika mipiasa ny zone france nefa ny eto amintsika reo reo tokony aka reconnaissance eto amin'ny tany sy ny firenentsika fa tsika mihitsy naka reconnaissance avy any ivelany zany zay ny fijerina azy laingy zany ary fanrebirebena sy mpanahamenena saim-bahoaka zany hoe aka reconnaissance tsisy rano tsara ohatry ny eto madagasikara tsisy masoandro tsara ohatry ny eto tsisy zavatra tsara ny eto na volamena na vatsoa nahoana isika nolazaina fa tsika naka reconnaissance roay daholo izy a dia ampy zay andriamato narifidy raha deson iny tompoko misaotra indrindra ary voalohany teny dia misaotra anareo nandray anay ivahiny teto nafahanay napita afatra indrindrandrindra ho an'ny vahoaka angamba ny iveriko fa afahafa kokoa no ny resaka mpanao politika ny resakay satria tsy manana tombotsoa manokana izahay tonga eto amin'izany hoe famerenana fahefany any fotony zany fa tena any anivon'ny vahoaka anivon'ny fokotany no misy ny fandaminana any anivon'ny fokotany no misy ny fifidianana samy midina any dolo raha ohatra ka ty ilatsaka hofidiana faharoa manarakarak' zany dia manao antsoavo ny fiarahamonim-pirenena rehetra ny herivelona rehetra eto anivon'ny firenentsika hitsangana anavitra ny firenena satria efa latsaka katerena tanteraka ny firenentsika raha tsy mijoro sika sanatrian'izany andry raha latsaka indray vo hijoro dia mampalahelo ihany ka manao antsoavo any rehetra tsy akanavaka mba hiaraka ivonjina apetraka ny numeroana finday angamba ny ahafahany zareo miantso fa vonina na andro no amahalina amaly azy ireo zahay ny laharana zay ahafahanareo miantso dia ny 034 93 415 034 93 415 dia aza misarasala mifampiresaka eto plateforme anankiray ty tsy misy lohany eto tsy misy président fa fiaraha-mitantana no ataotsika tsy tokony misy ny akolafo satria fa firenena no avotatsika dia mametraka ny fisaorana anareo ary misaotra an'Andriamanitra na ahafahantsika na mitotosa izao fotoan'izao tapitra ihany koa ny fandaharana zao arina izao satria fa somary dila niotra kely ihany tsika raha ny tena marina azy dia ankasitrahana ianareo vahiny nareo telo mirana mianaka ny vahiny mitondra izay hevitra izay toraka izany koa ny teknisianina izay niarany salahy tamin'ny fanatotosana ny fandaharana ary indrindra ianareo mpijery izay naharitra hatramin'ny farany nanaraka ny dinidinika mifarana ny tapatapakahitra ito amin'ny fandaharana fa mbola inonay mateza roitina any amin'ny sapokon'olona sy ny sapokotany ihany zany dinidinika zany ary dia ankasitrahana manome fotoana amin'ny manaraka indray tompoka lasy toko vavy velo matompoko